Sabotsy 2020 ny volana Aprily 2020 miarabanao manaraka n'izao fampalam-baovao ny logité izao amin'izao fotoana izao ankonana mahery ny valoala sy rahetsy Antoamasina fianarantsoa ary ihany koa eto Antananarivo renivohitra no isitraka ity Tosika Fameno ity izay mifototra amin'ny fanomezana vola irahetsy ariary ho an'ireo ankonana izay voamarina fa marefo indrindra araka izany dia misy ny fanadiadiana sy ireo masotsivana napetraka izay ahafana mamaritra ireo ankonana tena mila izay toana arabola izay araka izao vaovao izao. Toana arabola avy amin'ny gouvernemanta malagasy miaraka amin'ireo mpiray-ombonantoka ara-teknika sy arabola ny Tosika Fameno. Tanjon'ny fandaranasa ny ameno ireo ezaka fanomezana ara-tsakafo sy entana ilaina andavanandro. Natao indrindra ho an'ireo voakasiky ny fiboana ka very fidiram-bola isan'andro. Misy ny fanadihadiana meloa ataon'ny fidy miaraka amin'ny fokotany, ahafantarana izay tena mila ny fanampiny. Nasaina ny soratra anarana ireo izay tokantrano mahatsapa fa marefa. Mandritra izany no isian'ny fanontaniana maromaro apetraka amin'ny loha tokantrano. Ho an'ny boriboritany fahadimy, ny 500 ireo 570 ny soratra anarana no misitraka ilay vola irahetsy ariary. Rehefa azonay zany le valiny fanadihadiana natao tamin'ilay tokantrano dia miditra ao anatina système de traitement informatique, tsisy tanan'olombelona mikasika mihitsy le anarana sy ny mombamomba azy fa tonga dia ny lista no mivoaka ary voalahatra. Voafaritra ny isan'ny olona mahazo an'ity arakaraka ny enti-manana raha tsotsorina dia ny vola mety ho zaraina. Namaritana ny hoe rahetsy io dia misy fanadihadiana zany ataon'ny Institut National Statistique. Misy ny atao hoe dépense farafahakeliny tokantrano ray ao anatin'ny ray volana. Rehefa nanao kajikajy zareo dia eo amin'ny rahetsy eo ilay izy, eo amin'ny 99 000 ariary eo dia miboriborina rahetsy. Manamora ny fandraisana ilay vatsy rahetsy ariary ny positra monnaie. Tombony hoe tsy misy anombinana ny vola raisina. Amoronana compte tsirairay ireo misitraka ny tetikasa ary tsy hanavahana fa amoronana izany compte izany avokoa na ny manana finday na ny tsy. Fianakaviana sahirana reto olo reto betsaka amin'izy ireo zany no tsy manana telefônina dia iny karapanondrony iny namoronanay compte poste monnaie ho an'zareo. Misy amin'izy ireo koa sady tsy manana karapanondro izy no tsy manana telefônina fa karapokotany ihany no any aminazy. Dia iny karapokotany iny netiny izay numéro an'zareo tao amin'ny karapokotany no namoronanay compte poste monnaie ho an'izy ireo. Efa vita daholo ny fanadihadiana teto Antananarivo renivohitra ka nisantarana ny fanolorana ny Tosika Fameno ireo fokotany 5 ao anatin'ny boriboritany fahadimy, Alarobia, Soavamasoandro, Ambodivoanjo, Ivandry ary Morarano. Tsy hoe irobaroba be amin'ny zavatra raha hoe azo ampelantanana io fa tsy maintsy jerevana ny lalan'izy io. Inona izany no ampiasanao an'ilay rahetsy ariary rehefa azonao? Hivitanana vary ao an-trano. Ny anazy vola azoko dia anaovako varotra légumes. Aleo ahodina izany ilay izy mba misy kely mba tombarotra azo ohatr'izany mba azahoana tombony kely. 7 aleo ny misitraka ny tetikasa ao anatin'ireo fokotany 20 eto Antananarivo. Mifanahtsahana amin'izay ihany koa ireo mpahazo tombotsoa avy amin'ireo komuna 420 ivelan'ny renivohitra. Mihoatra ny valoala sy rahetsy kosa ny ankonana voafantina isitraka ny Tosika Fameno eto Antananarivo, Antoamasina ary finaritra. Ankonana misy 730 no isitraka ny Tosika Fameno amin'ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny lycée teknika Alarobia. Nanatrika ny fanomezana ny Tosika Fameno ho an'ny teto Antananarivo renivohitra androany ny filoham-pirenena sy ny vadiny. Tosika Fameno izay vola anampiana ireo fianakaviana sahirana sy marefo ara-pivelomana. I Henri Florien mitondra ny fanadihadiana. No tanterana androany tetsy amin'ny lycée teknika Alarobia ny fanomboana ny fizarana ny vola fanampiana Tosika Fameno toana ara-tsosialy avy amin'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena
entina anampiana ireo tokantrano tena sahirana sy marefo ao anatin'izao fihiboana izao. Nitarika ny fizarana ny fanampiana ny filoham-pirenena Rajoelina Mivady niaraka tamin'ny solon-tena nifidy sy ny ben'ny tanàna Nainandriatsitoaina. Vola irehetra ariary isa-tokantrano no zaraina tamin'izany amin'ny alalan'ny Tosika Fameno ka raisina amin'ny alalan'ny poste-trano tahaka ilay nataon'ny filoha tany Fandaran-tsoa ny talata lasa teo. Nitondra fanentanana sy ny zaraina Covid organique ihany koa ireo vahoaka tonga tany an-toerana tamin'ity androany ity. Ianareo reo zany no fianakaviana voalohany voafatina mba hoentina hifampitsinjovana amin'izao sedra lalovan'ny firenendreo. Zay hoe nareo zany dia mahazo amin'ilay hoe Tosika Fameno. Fanomboana ihany izy io satria fantatra fa fianakaviana mila an'izany fanampiana izany nareo voafatina araka izany zay ny amezana anareo an'izao fanampiana izao. Manaraka izany dia ny antsika moa eto dia miady amin'ity valanaretina ity izao tontolo izao. Tsika dia isaona an'Andriamanitra lehibe fa isika teto Madagascar no mahita sy mahita hoe inona ny tambavy ahafahana miaro ny tenantsika mba tsy voany izany valanaretina izany, izany tsipon-karetina izany. Dia zay koa no mahatonga anay eto androany satria nareo rehetrarehetra reo zany dia isaky ny tokantrano aloha, tokantrano rehetra dia ho zaraina n'ilay tambavy avokoa. Zao tsika miteny zao maro ny firenena zay miantso atsika eto Madagascar, miantso hatramin'ny alina fakomady isan'andro hoe andefa avion zay, andefa fiaramanidina zay fa mba omeo an'io tambavy io. Dia ozy izy za hoe ny vahoaka malagasy aloha ny omeny, tsy maintsy mahazo daholo ny vahoaka malagasy zay vao miderany maro na tsy mara. Ho an'ny teto Antananarivo androany, fokotany misy sadimy ahitana ny fokotany Alarobia ambony loha, Ivandry, Soavimasandro, Morarano sy Ambody Voanjo ao anatin'ny boriboritany fahadimy no nisitraka ny fanampiana amin'izao fiandohany izao. Karapanondrona karapokotany no entina haka ny vola ka raisina eo ny vola fanampiana. Fepetra maromaro no nanatanterana eny Masontsivana raha ny nambarany teo anivon'ny fidy ho an'ireto olona nahazo ny fanampiana Tosika Fameno ireto. Ny dikan'ilay marefo zany maromaro no mahatonga ny olona marefo, ny tokantrano marefo zany. Misy ny tokantrano zay tapaka asa vokatry ny fihiboana, dia tsy misy fidiram-bola dia marefo izy zay vokatry ny fihiboana. Misy koa zany ao anatin'ny tokantrano misy olona hoe kilemaina, misy ny olona be antitra, dia reny dia natao amin'izay zany ny fanadihadiana ny soratra anarana ny fanentanana hoe zay mahatsiaro ny tena no marefo dia tongava amin'ny soratra anarana amin'ilay fandarana asa-fanjakana Tosika Fameno. Tsisy tanan'olona mikasika mihitsy, mikasika an'ilay namoahana ny lisitra fa ny zavatra voasoratra teo amin'ny fisoratana anarana niditra anaty masinina dia nivoaka ny lisitra, dia i lisitra navoakana io. Zay zany le izy. Ka ny teny hoe zao le critère tsy afaka tena tonga dia tena hoe rehefa olon'ohatry zao na olon'ohatry zao, fa fitambarana critère maromaro no ahafahana maritana ny olona sy kazon'olona marefo. Misa 730 araka izany ireo nisitraka ny fanampiana ho an'ity androany ity. Azo ny anjarany ihany koa ireo fianakaviana tena sahirana sy marefo ao Tomasina. Tokantrano misa 750 sy rehetra araka izany no isitraka ity Tosika Fameno ity ao anatin'ny faritra 3, Antananarivo, Tomasina ary Fianaratsoa. Manasantsika mpanajana araka ny fampiralama voahatra amin'ny fanana eto amin'ny TV Plus Madagascar. Tokantrano misa 730 amin'ny fokotany 5 ao anatin'ny boriboritany fahadimy no nisitraka ny tohana ara-tsosialy iraetsy ariary avy amin'ny fanjakana sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena androany teny amin'ny lycée technique Alarobia hiatrehana ny fahasahiranana vokatry ny fihiboana nozarainy ny voalohany Rajoelina tambavy CVO ho an'ny fianakaviana ihany koa mamaimpona ihany koa izy ireo isitraka ny fanampiana iraetsy ariary ihany koa i Tomasina sy Finaritra izay faritra voakasika amin'ny vantan'ny Covid-19 fitiavana dony Ivrasata.
Fokontany 5 Soavamasoandro Ivandry Alarobia ambony loha mora rano sy ambody voanjo ao anatin'ny boriboritany fahadimy no nakana ireto fianakaviana tena sahirana sy marefo ireto araka ny fanadiadin'ny fidy tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana saika ireo miasa tena sahirana toy ny ireo olona manasa lamba no nahazo ny fanampiana antsona hoe Tosika Fameno iray etsy ariary. Isan'izany Felicie nanasa lamba tamin'ny karana ny asany sainginy tanteraka izany fitadiavam-bolana izany noho ny fibohana. Le asa ataoko saigana manasa lamba zao vao nijanona nanasa lamba nakarana dia vao tonga ny conforme dia tsy nanao tsony. Ona fahitanao an'ilay misy vola omen'ny fanjakana ohatran'izao any olona sahira? Mety aloha ilay zavatra ataon'ny fanjakana satria mba manampy ny sahirana izy. Moa izay koa tsy amin'izay zao zay vao mba nahazo an'izany nefa izay tena sahirana any farany ambana tsaby any izay mipetraka. Zaraina amin'ny alalan'ny postra monnaie ny fanampiana Tosika Fameno iray etsy ariary araka ny fanazavana. Mananjanaka telo Felicie ka entiny hividianana sakafo amelomana ny zanany vola azo noho izy. Misa 703 ireo nisitraka ny Tosika Fameno ho an'ny boriboritany fahadimy ka tonga nanatrika ny fizarana tamin'ny fomba ofisialy ny filohampirenena ny Rajoela sy ny vadany. Nanambara ihany koa ny filoha fazaraina maimaimpoana ny Covid organics natokana ho an'ny fianakaviana mahantra ka isany nisitraka izany ireto teto amin'ny boriboritany fahadimy ireto. Ianareo zany no fianakaviana voalohany voafatina mba hoentina hifampitsinjovana amin'izao sedra lalovan'ny firenena izao. Zay hoe nareo zany dia mahazo an'ilay hoe Tosika Fameno. Fanombohana ihany izy io satria fantatra fa fianakaviana mila an'izany fanampiana izany nareo voafatina arak'izany izay ny amezana anareo an'izao fanampiana izao. Dia tsika moa eto dia miady amin'ity valanaretina ity izao tontolo izao. Tsika dia isaorana an'Andriamanitra lehibe fa isika teto Madagascar no mahita sy mahita hoe inona ny tambavy ahafahana miaro ny tenantsika mba tsy voany izany valanaretina izany, izany tsipon-karetina izany. Dia zay koa no mahatonga anay eto androany satria ianareo rehetrarehetra reo zany dia isaky ny tokantrano aloha, tokantrano rehetra dia ho zaraina n'ilay tambavy avokoa. Zao tsika amin'ny teny zao maro ny firenena zay miantso atsika eto Madagascar, miantso hatramin'ny alina fakomaly isan'andro hoe andefa avion zay, andefa fiaramanidina zay fa mba omeo an'io tambavy io. Dia ozy izy za hoe ny vahoaka malagasy aloha ny omeny, tsy maintsy mahazo daholo ny vahoaka malagasy zay vao vonjena ny amiko. Ny vehivavy bevoka ny olona no tsy mahazo misotro, ny vehivavy mampinono ihany koa dia tsy mahazo misotro an'izy ity mba hitandrovana ny fahasalamany an'izy ireo. Ny olona marary ray ihany koa dia tsy tokony misotro tambavy. Ninona moa zany tambavy fa tsy tia ihany dia tsy tokony misotro an'izany tambavy zany. Nanara-maso akaiky ny fomba fitsinjarana ny Tosika Fameno sy ny tambavy CVO natokana ho an'ny fianakaviana ny filoham-pirenena. Isitraka ny Tosika Fameno ihany koa ireo fianakaviana tena sahirana sy marefo ao Tomasina voalohany sy faharoa ary efa natomboka ny talatalasa teo ny an'ny Finaritra no tarihany filohan'ny Rajoela. Misa 724 alina sy ray hetsy tokantrano amin'ireo faritra telo ireo no mahazo ny ray hetsy ariary. $30 ny famatsim-bola ny banky iraisam-pirenena manohana Madagascar amin'ny tetika asa Tosika Fameno. Raisina amin'ny alalan'ny postra monnaie ny vola ka mitondra kara-panondro na kara-pokotany miampy ny fiantsoana azy tena anivo ny fokotany ireo mpisitraka ny fanampiana. Natomboka androany ny fizarana ny vatsy fameno mitetina ray hetsy ariary isak'ireo tokantrano marefy voafantina ho an'ny Antananarivo renivohitra. Vatsy fameno araka ny anarany dia mba ho fameno ireo tohana ara-tsakafo atolotry ny fanjakana amin'izao vanim-potoana iadinina amin'ny valanaretina coronavirus izao. Ny postra malagasy
amin'ny alalan'ny postre monnaie no miandraikitra ny fitsinjarana. Tonga ny anaramaso ny fizarana izany ho an'ireo tokantrano 502 tetsy amin'ny lycée teknika Larby ny filoham-pirenena ary nandritra izany no nanambarany fa azo manaraka ny fivoarana tanteraka ary apetraka ho avin'ny postre malagasy ny postre monnaie. Judikael Antananarivo sy ihany Ratsandraibe. Karapanondry reriany no ilaina atao an-tanana. Ny ambony ampirimina tsara sovery. Ajaina foana ny elanelana 2 metatra azafady. Tambany fandaminan'ireo polisy munisipaly no nilaharan'ireto ankohonana akany anjara Sabotsy Fameno. 500 izy ireo no tonga teto androany rehefa avy nandre ny fanentanana teny anivon'ny fiarahamonina ary voamarina teny anivon'ny fokontany. Samy voakasika mivantana ny fiboahana izy reto. Tapaka le karamamana salamba dia tsisy asa tao mihitsy. Dia izay mahafaly anay no fanampian'izy ireo anay. Président faritra no naniraka anao akaty. Mitety tokantrano mihitsy izy dia nadray lisitra. Mponina Antananarivo renivohitra izy ireo ary tonga nijery ny fizarana niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Teto ihany koa nanaramaso ny ministry ny paostra sy ny fifandraisan-davitra satria ny paostra malagasy no miandraikitra ny fizarana ny Sabotsy Fameno manerana ny nosy ary raha ny teto androany dia hita fa matipaika sy mirindra ny teknôlôjia sy ny fomba ampiasaina. Tonga izany ilay olona kavola avy any amin'ny filtre dia nahazo an'ity taratasy ity izy misy kody dia misy ny caisse andehanany dia eto amina ny caisse andehanany rehefa tonga eto izy dia ampidirina numéro téléphone fa tsy manana numéro téléphone izy dia numéro karapanondro dia to dia avoakan'ny système ny information momba le olona rehetrarehetra momba le madama dia vérifiena hoe tena izy ve le izy rehefa tena izy le izy dia tapena amin'izay le montant alaina dia ampidiritsika le code avy any amin'ny achèque dia validena amin'izay le opération natao dia mena amin'izay volana satria efa valide le izy. Voilà, efatra alina, enina alina, valo alina, vahetsy. Fomba fiasa izay tena nahafapo ireo mpisitraka. Ny fandraisana nahafinaritra ary nahafapo fa tsy mahatsara fanahy le olona vetivety dia vita. Ankoatra ny fiainan'ny fikirakirana ravim-bola izay tena mety sy ilaina tokoa amin'izao ady amin'ny coronavirus izao dia azahoana antoka amin'ny fangaraharahan'ny fizarana ireo vola ny postre monnaie ary ahafahan'ny mponina rehetra misitraka ny fitahirizam-bola na dia tsy manana kaonty amin'ny banky eny na dia tsy manana finday akory aza. Ny misitraka an'le postre monnaie zany dia tena hoe le vola tsy no alaina no azony. Io koa zany zao 100 000 ariary no voalaza namen'ny président fa ho amenan'le fianakaviana tsirairay dia antsaran'ny zareo no manapa-kevitra hoe ho raisiko androany daholo le 100 000 ariary na hoe 50 000 ariary fotsiny no androany dia raha fakapitondray na amin'ny latsinaindray vao maka 50 satria efa compte ny anazy izy zao ohatry ny olona manana compte bancaire zany izy zany zao manana compte postre monnaie io ary natao ho an'ny daholo be araka nitatsika teo hoe tsy nanavahany fa raha ny fantatsika dia hoe raha ny mobile monnaie ohatry zao dia hoe olona tsy maintsy manana telefona ihany no afaka manao azy fa ny hitatsika ty androany dia tena hoe tsy nanavahany postre malagasy tsy nanavahany postre monnaie fa na karapanondro fotsiny raha zany ny tsinaivay dia iny karapanondro iny no nanolona atsika compte postre monnaie ho anazy hoe ny postre malagasy postre monnaie tena hoe tsy mialonjafy dia afaka misitraka ny zay daholo ny malagasy zay manontolo. Toa andrana goavana amin'ny fahombiazan'ny postre monnaie ny androany ary nahazo tombo manokana ireo sahirana satria dia anetsina izy ireo manerana ny nosy no hisitraka fahazoana compte postre monnaie manomboka izao ary hoentina mampivoatra sy manandratra ny postre malagasy zany hoy ny filoham-pirenena. Raha matimatina noritory ny alaina ny postre zao dia velomitsika amin'izay izy amin'izao tsika amin'ny teny izao. Dia afatsika mafy zala. Ny antony dia izao ity postre monnaie ity dia ataontsika hifaninana lavitra amin'ny banky. Tiana ny andrana voalohany nataontsika zany. Fa manomboka izao zany ny olona tsirairay dia zahantsika manana compte bancaire any andafiny misy hoe banque postale zay ny any andafy rehefa tsy nandeha ntsony ny postre satria tsy nifanoratra taratasy ntsony ny mpifankaty tsisy mandefa pistile ntsony fa efa email daholo dia tsisy asa ntsony ny postre fa zao zany ny postre atsika dia ataontsika manao an'ity hypoketra sy postre monnaie ity. Ny antony dia zao manomboka zao zany ny karama ny mpiasa-panjakana ny mpampianatra any ambanivohitra rehetrarehetra ireo mpiasa-panjakana isa tokony dia alefantsika amin'ny postre monnaie avokoa. Ny
bourse amin'ny mpianatra alefantsika poste monnaie avokoa zay ny zavatra ho atao be mba manana carte daholo zany ny olona rehetrarehetra manana carte poste monnaie io zany le poketra mba fiera hoe amin'ny mamalagasy atsika dia tsy maintsy manana carte daholo ny olona rehetrarehetra plus tard mety afaka roa taona telo taona any dia mba na herintaona koa ary ny paiement rehetrarehetra dia mba amin'ny poste monnaie daholo ihany koa hoe mandeha restaurant kely dia efa mandeha amin'ny carte poste monnaie mba metsetsy kely dia poste monnaie any amin'ny toerana fivarotana rehetrarehetra any. Mitodika ao amin'ny ho avy hatrany Madagasikara araka izany na anatin'izao ady isedrain'izao tontolo izao aza. Ireo nandray Tosika Fameno kosa dia velombolo amin'ny fiasan'ny fanjakana izay tsy vitany hoe fanampina fa tena nanamarika azy ireo. Ramin'ny natsapako tena hoe nisy fanampiana aloha dia tamin'ity aho vao natsapa hoe nisy fanampiana hoe minetraika tamina vantana satria amin'izao fiainana efa raha malala fa somary sarotraritra dia tena hitanao hoe misy fiantraikany amin'ny andavanandrom-piainana aloha ty fanampiana izay nomeny fitondram-panjakana ty. Ohatra azy eo fa tsy afaka mikarama le zanako mamelako very ny asany amin'le bonne chômage teknika izay vady nefa efa tena antitra tsy mahavita ninona tsony fa nampizany le zanako faravaviko mbola malemy mbola eo sarotra aminay mivady le izy tena misaotra betsaka amin'ny fitsorana fa tena mahavita azy eo vitany diako amin'ity izao dia mba asiako zavatra kely mitsangana za mo fahatsiarovana izy ohatra hoe vidireny koa kely anankiray dia aperako dia mba hanampinako sakafonay kely mianaka ao. Ankohonana efajato sy 7,9 no isitraka ny Tosika Fameno manerana ny Madagasikara ka ny 9,4 amin'ireo dia avy amin'ny fokontany 4,700 eto Antananarivo sy ny manodidina. Miaraka amin'ny fanomezana azy ireo ny fanampiana arabola dia mahazo ny tambavy Covid organique mba miampona ihany koa izy ireo mba hitsinjovana ny fahasalamany. Izay ny mahakasika ny atotanisa fa ao anatin'ny toana omeny fanjakana sy ireo mpiara-belona ka ho andreo olona tena sahirana amin'izao fotoana fampiarana ny confinement partiel na ny fitokana mona faobe izay mihatra eto Antananarivo Fianaratsoa Tomasina izao dia misy ilay atao hoe Tosika Fameno izy ity indray dia fizarana lela vola mitetina raha etsy ariary isa tokantrano andreo olona tena sahirana ka androany no nanomboka izany tamin'ny fomba ofisialy teto Antananarivo ny filora Joel Mivady mitatra ny vaovao amintsika tantely tsy marofy. Notsinjovina manokana ireo tokantrano tena marefo ao anatin'izao fihiboana izao izay tafiditra amin'ny ady ataon'ny Madagasikara amin'ny coronavirus. Araka fampanentana ny filoham-pirenena ary dia novatsiana ilay Tosika Fameno fanampiana arabola iray hetsy ariary ho an'ny isan'ny tokantrano ireo voakasika izany. Teto amin'ny lycée technique Alarobia no nanomboana izany tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Natonga anay tafiditra tamin'ile izy amin'ile tapaka le karamamana salamba dia tsy maintsy nisaotra ny mpitondra fanjakana izay na mian'izao zavatra izao satria tapaka ny asa amin'izao tsy asa atao mihitsy. Nizotra ampilaminana ny fitsinjarana ny Tosika Fameno izay natrehan'ny filoham-pirenena Indro Mivady sy ny ministry ny mponina, ny ministry ny poste ary ny ben'ny tanàna Antananarivo. Nandroso vahaolana ady hatrany ihany koa ny filoha ho an'ireo tsy voasoratra anarana ka nitaraina taminy. Izao toromarika ataoko azonareo te nareo rehetrarehetra zany tsy misy olona ho adino zany eto nareo tsy misy adino zay ny atongaavako ty mihitsy mijery aty fotsiny hoe ohatrany ahoana mijery zavatra fizarana anazy azonareo zay ny resako tamin'ny fidy teo resako tamin'ny ben'ny tanàna teo ny resako tamin'ny ministra mponina teo hoe ahoana natao anazy satria tsy eken'ny saiko hoe misy fianakaviana mila fanampiana mila vatsy sahirana nefa tsy mahazo zay zany zavatra atao toromarika ataoko teo zany dia hoe tsy tokony sy nitsony olona hitarainy zany hoe tsy mahazo zay fa tsy maintsy mahazo daholo dia fandaminana nataontsika eto zany androany. Tokantrano 904 sy iray hetsy avy amina fokontany 470 sy 700 no isitraka ny fanampiana arabola Tosika Fameno eto Antananarivo renivohitra sy ireo commune hafa manodidina. Miara-dalàna amin'ny fizarana toana arabola ihany koa ny fizarana tambavy
covid organics ho an'ny isan-tokantrano. Efa misy moa ny komety loharano izay natao isivana ireny olona tena sahirana eny anivony ny fokotany ireny, fa raha ny lamina ihany koa dia amin'ny paositra malagasy no izara izay vola izay amin'ny alalan'ilay atao hoe paositra monnaie. Izy ity dia tolotra ny volavolain'ny paositra mba hanamorana ny fitehirizam-bola majinika sy fampiroboroboana ny fampiasana ny teknôlôjia ho an-daholobe. Mbola tantely tsy marofy ihany no mitatitra izay amintsika. Toana ara-bola avy amin'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena ny Tosika Fameno mba ho fanampiny ireo ankohonana marefo voakasiky ny fihiboana ka voatohitohina ny fidiram-bolan'izy ireo isan'andro. Ireo voafantana taorian'ny fanadihadiana teny fotony nataon'ny tompon'andraikitra no mahazo ny fanampiana. Ampiasana ny teknôlôjia vaovao kosa ny fitsinjarana izany amin'ny alalan'ny fampiasana ny paositra monnaie. Amin'ireo faritra telo voakasiky ny fihiboana dia efa nisitraka ny Tosika Fameno ny tao fianaran-tsoa. Efa manomboka ihany koa ny fitsinjarana ho an'ny eto Antananarivo. Efa andalam-pandaminana kosa ny ao Toamasina. Tokantrano 4,7 alina sy iray hetsy no ahazo izany amin'ireo faritra telo voakasiky ny fihiboana ireo.